taorian'ny fisarihana izay niarahana tamin'ny orinasa tekno tao anatin'ilay lalao izay nikarakarain'izy ireo dia nindroso tamin'ny fanolorana ny lokantsara vitana ary androany tompona andraikitra teo anivony izany orinasa izany tazana nandray ny loka tao anatin'izy ity moa ny telo voalohany tsara vitana tao anatin'ny fisarihana raha vakarandramanalina no mitondra ny akon'izay eo amin'sarana Stefana Razafy Mandimby. Ireo telo nazo voalohany tamin'ilay lalao fety be miaraka amin'ny tekno no tanterahana ny 10 Novambra ka hatramin'ny farany volana janoary lasa teo no nitolorana ny lokan'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Izy ireo izay isan'ireo mpanjifa maro nahazo lokana nandritra fisarihana ny tanterahana ny asabotsy 2 febroary lasa teo. Tanjon'ny orinasa tekno tamin'ny alalan'ny fikarakarany fety ny anakikezana trano mpanjifa etsika izay hotohizan'ny orinasa rahateo moa mandritra ny fetiny mpifankaty. Zay eto amin'ny tekno Madagasikara moa zany dia faly nanolotra nyreto fanomezany reto zany ho an'ireo izay tsara vitana nahazo tamin'ilay fisarihana tamin'ny 2 février teo dia ny loka voalohany moa efa hitanareo teo le tomobile DF0 zany dia manarakaraka an'izay manentana trano zany zay ho an'ny mpanjifa rehetra manerana ny nosy hividy ny telefôna marika tekno fa tsara izy sady misy ny garantie 13 mois miaraka aminy ary manomboka ny latsinainy 11 février zao ka hatramin'ny 14 février izay andron'ny Saint-Valentin dia manolotra fanomezana zay isaky izay olona rehetra mividy telefôna tekno zany eto amin'ny tekno santé république sy ny boutique ny GSM rehetra eto Antananarivo. Isan'ny zava-baovao entiny eo anivon'ny tekno amin'ity taona ity ny finday smartphone. Araka izany dia manohy ny ezaka amin'ny fanomezana vokatra manaraka ny hika faran'ny teknôlôjia vaovao ho an'ny malagasy ary amin'ny vidiny mirary ny orinasa tekno. Ankoatra ny fivarotana ny finday amin'ny vidiny mirary ary natao ho an'ny sokajin'olon-drehetra dia misy garantie 12 volana ny finday vidiana eo anivon'ny tekno ary misy ihany koa ny service après-vente.